mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avindrehatra izao fotoana manokana disantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity an'ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana izao hatrany ahafahana mandray ny hery avy aminy. Lohan'ny derantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indridrin-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny antsa sy ny voninahitra. Soranay manokana ianao satria mizara ny fahasoavanao aminay, mamoa ny saina mampananay ary manavao zany ahafahanay mahatakatra ny famarinana avy aminao. Meteza ianao ankaheranao ihany koa ny fomba manokana ahafahanay mibanjina anao Jesosy Kristy irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fitiavana nomena maimaim-poana. Tsy vitany hoe nanohy nanome maimaim-poana ny fitiavany an'ny Israely Andriamanitra na dia teo aza ny fikomiana miverimberina, fa mbola nanome fitiavana maimaim-poana ho antsika koa Andriamanitra na dia mpanota aza isika. Tsy mendrika ny fitiavan'Andriamanitra isika ary tsy ho afaka azo an'izany mihitsy. Fa nohitra amin'izany tsy mila antsika Andriamanitra, tsy mila ninonninona ny Andriamanitra ny Baiboly. Ny fitiavan'Andriamanitra ho anao sy ho ary ho an'ny olona rehetra dia araka ny sitrapony. Namorona ankahalalana n'izao tontolo izao Andriamanitra, ary noho izany dia mendrika ny voninahitra sy ny haja ary ny hery rehetra izy. Tsy nila nanorina n'izao tontolo izao Andriamanitra talohany nanomorona anazy nefa dia efa nankafy ny fifankatiavana nisy tao anatiny Andriamanitra. Izao no raketiny izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny taona toko 720. Tsy nila ny zavaboary ho zava-dehibe amin'ny fitiavan'Andriamanitra, kanefa araka ny toetra ny feno fitiavana, Andriamanitra dia nisafidy ny amorona n'izao tontolo izao sy hiditra ao aminy izay fifankatiavana amin'ny zavaboary izay. Tsy vitany hoe namorona ankahalalana izao tontolo izao fotsiny Andriamanitra ho fanomezana ny fitiavany feno fahalalany tanana, fa mbola manohy ny fitiavany ny olombelona ihany koa Andriamanitra, na dia efa lavo tao amin'ny ota tao edena aza ny olombelona ary na dia efa nanota aza isika. Taorian'ny fahalavona tao edena nefa dia tsy nananazoa no hiaina sy handray ny fitiavan'Andriamanitra na i Adama na i Eva, fa Andriamanitra izay manohana ny zavatra rehetra amin'ny tenin'ny heriny tamin'ny fitiavany lehibe sy tamin'ny famindram-pony lehibe ary tamin'ny fahasoavany lehibe dia nanohana ny fiainan'izy ireo ary nanao ny fomba hampihavanana ny olombelona amindray amin'ny fitiavana. Ary izany fampihavanana izany dia ahitana aisy ho anao ihany koa, ary tahaka ny tiavany any Adama sy Eva tany am-boalohany sy ny tiavany ifandray aminy andray koa, mbola hitiavany antsika ihany koa ankehitriny sy hitiavany mba hiananana fifandraisana bebe kokoa amintsika ihany koa. Engany izany fitiavana izany hanosika antsika hanakaiky bebe kokoa any Kristy ka hatsapahantsika fa zanak'Andriamanitra tokoa isika. Amen. Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotra ny amin'izany fitiavanao izany. Mangataka aminao izahay mba ampitoherinao aminao mandrakariva, satria avy aminao ny fitiavana avy aminao izahay, ary ianao ilay ray be fitiavanao ka ianao ampitoetra ny fitiavanao anatinay, ka ny fankahalana rehetra na amin'ny hafa io na amin'ny zavatra rehetra atao dia aoka tsy hanana anjara aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.